Alléluia, fa ny miarabantsika rehetra ny tenako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy a. Tena manaja tanteraka an'Andriamanitra ny tenako amin'ity androany ity satria nomeny fahafahana indray, nomeny tombosoa indray afaka ifandray aminazy sika sy ianao androany. Izaoko manokana izy satria nomeny alalana ihany koa za afaka mitarika amin'ny fotoam-bavaka androany. Hajaiko manokana ihany koa mpanompon'Andriamanitra izay mitarika amin'ny fiangonana Sanctuaire Chrétien International eto Maurice Madagascar. Ny amin'ny sedra izay nomeny izy ireo mbola ahafahako manompo indray eto androany. Teteny hoe tonga soa aminao amin'izao fotoan'izao satria raha fotoana ny fanarahantsika tamin'Andriamanitra ito dia eto izy. Efa eto alohan'ny fotoana izy dia efa eto ary fany aminao ihany koa izy satria Andriamanitra akaiky, Andriamanitra lavitra izy, Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra izy. Androany dia manasanao maharetaka hatramin'ny farany Araho ny fotoam-bavaka androany satria hiara iderin'Andriamanitra sika, hiara izara ihany koa tsika momba ny fisaorana izay lohateny amin'ity volana ity, ny amin'ny zavatra rehetra tokony antony isaorantsika sy ianao an'Andriamanitra, ny amin'ny fomba tokony isaorantsika anazy ary bien évidemment moa hijery ny ten'Andriamanitra sika izay mifanaraka amin'izany satria izao sy ianao zanany ka tokony tsy halavirsika amintsika mihitsy ny Baiboly sy ny teny soratra masina fa aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra ny ten'Andriamanitra. Eto ihany koa dia manasanao hoe zarazarao izao fotoam-bavaka izao na eo amin'ny Facebook na Messenger na WhatsApp naiza izay misy namanao, olom-patatrao, fianakavianao, zanakao, ray aman-dreninao zoky zany, alefasy zany mba fitahinao amin'ny fiainan'izy ireo. Fantaro fa ambadiky ny fisaorana dia misy ny secret lehibe izay tian'Andriamanitra apita amintsika sy ianao mandritra ity volana ity mba ahafahantsika hiaina pleinement anatin'ny planina sy ahafahany hoe mahay mankasitraka ny fisaorantsika sy ianao. Dia andao arany tongotsika ny fotoana hanomboka hivavaka izao sy ianao isaotra anazy ary ametraka an'izao fotoan'izao feno am-pelantanany mba izy ny anjaka eto androany. Aza mety varimbazina ianao ary aza hoe enona fotsiny fa ianao manokana takian'Andriamanitra ianao hanokatra ny vavanao. Tsy afaka hivavaka amin'ny toeranao, tsy afaka hidery eo amin'ny toeranao, tsy afaka kalazan'Andriamanitra eo amin'ny toeranao fa ianao ny takiany manokana androany satria ianao ny maharaka amin'ny fotoana androany ka asan-drato ny feonao ty andao. Ray tsara indrindra mbola mankasitraka anao zay momba ny amantony mbola velom-pisaoranao anao noho ny amin'ny fahatsaranao izay tsy manam-pataperana sy izay miavao isa-maraina amin'ny fiainanay. Mankasitraka tony satria nomenao fahafahana zay amin'ity androany ity hoe mbola hita ny masoandro mipotsaka ary mbola mahita masoandro miletsika ihany koa, mbola ahafahanay namita zavatra be da be na andraikitra na zavatra tokantrano na ny asa na ny fianarana. Misaotra anao satria izany rehetrarehetra izany dia tsy noho hoe herinay na tanjakay na hoe fahaizanay fa nohony aminao sy ny mahizy azy anao. Misaotra satria mipermettre anay nandalo tamin'izany zavatra rehetrarehetra izany ianao mba ahafahanay hanana expérience, mba ahafahanay hahita ihany koa hoe tena miaraka aminay ianao. Mankasitraka ny amin'ny hery izay nomenao, ny amin'ny tolotsaina izay nomenao, ny amin'ny tanjaka izay nomenao, mankasitraka ny amin'ny fahasalamana izay nomenao anay tsara ihany. Ary misaotra ihany koa Tompo satria mbola omenao fahafahana indray izay hen'ny teninao androany mba ahafahanay tombo ny fahalalana momba ny fisaorana ka ahafahanao tena hoe mankasitraka ny zavatra izay ataonay. Eto androany dia apetraka fena-pelantanao izao fotoan'izao Tompo, anjakao. Tsy te handeha amin'ny herin'ny tenanay izay na za eto tsy te handeha araka an'izay tiako ale na ny tsara avy izay mety heno aoka tsy heno araka an'izay tiany henona azy fa aoka ny fanahinao mihitsy na nazava ny sainay rehetra, aoka ny fanahinao mihitsy tena hoe hanomana fonay rehetrarehetra mba ahafahanay handray ny hafatra izay aminao Tompo. Aza vela ihany koa za hiteny mihoatra na milatsaka fa aoka ianao ny teny exactement izay tianao lazaina. Ary ny tsara avy izay eto androany izay miheno Tompo, aoka tena ho preparenao ny fony mba ho liana handray amin'ny fampianarana, handray amin'ny fizarana ka dia tena hoe hisianatra ho voarain'izy ireo ary hisy fiovana fomba fisaorany tsara avy aminao ka dia hisy fankasitrahanao lehibe kokoa amin'ny zavatra izay ataonay. Androany Tompo, raha misy tonga reraka, raha misy tonga ketraka, raha misy tonga mety hoe mavesatretana dia aoka ianao mihitsy ny asa manokana amin'ny fiainany, ampahery azy, ame tolotsaina azy, ame vahaolana azy ary indrindra amaly ny fanontaniana amin'ny alalan'izao fotoam-bavaka izao ary isaorana ianao sahady satria fantatray fa eto ianao. Eny ary mifona aminao izay ny amin'ny tsy fanindrianay rehetrarehetra ny amin'ny
zavatrehetra mety nataonay nakasika amin'ny fonao napalahelo anao napatezitra anao ny amin'ny tsy fankatoavanay ny amin'ny tsy firarahina ianao indraindray ny amin'ny tsy famakina ny teninao nefa makristiana hoe tokony hanaraka an'izany zay mifona tompo satria verimbe reto amin'ny fiainana zay indraindray lasa distrait zay indraindray fa androany dia tena miverina aminao zay amin'ny fona iray manontolo ka dia raisy dada ary mamelany elokay diovy zay sasao zay amin'ny raha safidy nalatsaka tao Kalvaria tompo apetraka feno ampelantananao ny fotoana apetraka feno ampelantananao ny tsirairay avy apetraka feno ampelantananao ihany koa ny situation anay dia tarito zay any amin'ny jisiraponao tarito zay any amin'izay tianao taritananay dia ankasitrahanay ianao ny amin'ny zavadrehetra ary inonay fa androandra mivavaka izay dia tsisy asa mivavaly mety ambiny meto fa dia tena hoe fiadanana tokoa ny toetra eto androany fandresena tokoa ny anjaranay fahaizana fahatakarana tokoa ny anjaranay eto androany dia misaotra satria efa manana zavatra tsara en réserve ho anay ianao amin'ity androanyity ankasitrahanay ianao derainay ianao ajainay ianao ankalazainay ny anaranao ary mitoetra ambony seza fiandriana fa anymendrika ianao dada misaotra satria ianao le tsy miova maly anio ary mandrakizay ary zay vitanao taloha dia ho vitanao ankehitriny amin'ny fiainana ary mbola ho vitanao amin'ny fiainanay hatrany ka mankasitraka anao sahady zay mankasitraka tompo alleluia amen amen tena tsara andriamanitsika sianao e ary androany andaotsika amaky ny tenin'andriamanitra anatin'ny Isaia 25 Isaia 5:20 mivaky toy izao amin'any Jesosy Kristy manao hoe Jehova andriamanitra ianao anandratra anao aho sy hidera ny anaranao fa efa nanao zava-mahagaga ianao dia zavatra efa voakasatra amin'ny ela sady matoky no marina indrindra amen zany teny zany dia efa milaza amintsika sianao fa andriamanitra dia efa nafantatra isika hatramin'ny voalohany ary efa nanomana zavatra aotsika sianao izy ary izy moa tsy diso amin'ny teniny izy tsy olombelona ka andainga efa zay voakasany hatramin'ny ela ao atsika sianao dia ho tanterany satria marina indrindra izany ka androany anjarantsika sianao no anandratra anazy sy hiderany anarany ka andao ary ankalaza le Jehova izay be famindrapoa amintsika sianao sy amin'ny taranantsika faramandimby andaotsika rehetra hiarahika hoe sary ianao tompo Hallelujah.
mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you, Lord. We worship you for who you are, for who you are, for who you are. You are good. Halleluja. Dia hinoko fa tena nankasan'Andriamanitra ny fiderana izay nasara antsika sy ianao teo anatrehany. Ary amin'izao fotoan'izao moa dia fotoana ny fampaherezana sy fizarana ka izahantsika androany momba ny hoe fahaizana misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny lasa, ny amin'ny ankehitriny sy ny amin'ny ho avy. Andriamanitra moa dia miasa amin'ny fomba mahagaga sakatry ny saina ary amin'ny fotoana rehetrarehetra miepate antsika izy, ny surprendre antsika sy ianao izy ny amin'ny fomba fiasana izay tsy takatry ny saintsika, izay tsy nieritreretintsika akory azy, fa miasa izy satria fatany hoe mahasoa antsika sy ianao zany, miasa izy satria fatany hoe anagana ny zanany zany, miasa izy satria fatany hoe mahatsara antsika sy ianao zany, ary tarika antsika anatin'ny sitrapony ny fiasany ka mendrika nisaorana hatrany tombontsika sy ianao na ny amin'ny zavatra efa nataony, ny amin'ny zavatra ataony ary ny zavatra ho ataony, satria aky ny teny efa nitantsika tamin'ny voalohany dia hoe misy teny izay voavoakasan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika hatry ny ela ary tena marina indrindra zany satria izy ny anatotosany zany. Ka te hizaha aminao kely ny voalohany indrindra ny ten'Andriamanitra anatin'ny Tesaloniana toko 5:7 ary noko androany fa tsy laza ny azy avatsy amin'ny tenako na tsy laza izay fahaizako fa mamibahana tanteraka amin'ny fanahy masina izara eto androany hampianatra antsika ny amin'ny fomba tokony hisaorantsika anazy sy ny hoe mahaizy azy anazy ahafahantsika ahay ankasitraka ny asany. Ka vakitsika ary ilay teny teo amin'ny Tesaloniana voalohany toko 5:7. Fakto izao amin'an'i Jesosy Kristy manao hoe misaora ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Hozy tsara hoe misaora amin'ny zavatra rehetra. Dia fa mahaombela antsika miteny misaora amin'ny zavatra rehetra hoana fa misy ngely loza amin'ny fiainanay eny, misy ny tsara, misy ny fitahiana, misy ny fanasranana, fa misy ihany koa ny loza, misy ny accident, misy ny aretina, misy ny olana arabola be da be ny afaka tany saintsika ny amin'ny tsara sy ny amin'ny ratsy izay miseho amin'ny fiainantsika sy ianao. Eto ny ten'Andriamanitra milaza mazava tsara, tsy miteny izy hoe misaora noho ny amin'ny zavatra-drehetra, satria raha misaotra noho ny amin'ny zavatra-drehetra tsika dia hoe misaotra noho ny amin'ny aretina, misaotra noho ny amin'ny olana, misaotra noho ny amin'izao, non. Fa ny ten'Andriamanitra eto milaza hoe misaora amin'ny zavatra rehetrarehetra, satria dia fantaro fa Andriamanitra efa nandahatra amin'ny fiainantsika sy ianao efa hainy daholo ny zavatra rehetra, efa nanomana zavatra antsika sy ianao izy. Nefa des fois amaolombelona zao sy ianao dia midevie, mitady mieritreritra hoe aiko kokoa zao fa aty amin'ity lalan'ity mapetipety anana ny tikotiko kokoa, dia misy ny conséquence amin'izany zavatra zany. Nefa Andriamanitra noho ny amin'ny fitiavana antsika sy ianao dia tsy avelana ohatr'izao tsika fa mbola areniny indray, mbola patanjahany indray, mbola toloriny saina indray, satria nahoana, satria tianja sy ianao. Ka dia midika izany dia izany rehetrarehetra zany moa dia mila isaorantsika an'Andriamanitra, satria na anatin'ny olana azy na anatin'ny zavatra ratsy azy dia miasa foana Andriamanitra. Eo ihany koa no hoe zavatra misy mitranga fiainantsika zavatra hoe ratsy, mety mampianatra antsika zany ho prudent kokoa, mety mananatra antsika zany hitandrina kokoa, mety mananatra antsika ihany koa zany ahafahantsika manatrika zavatra rehefa aneriana any. Za rehetra zany dia fomba an'Andriamanitra, fomba fiasan'Andriamanitra hafa kely. Aza mety ho fitahana antsony amin'ny kristiana hoe misaotra an'Andriamanitra noho ny amin'ny zavatra tsara ihany, satria ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa na sy ianao. Izay ny lazany eto hoe misaora ny amin'ny zavatra rehetra fa izany sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Amen.
eto ihany koa dia tena Andriamanitra tena mahafinaritra indrindra anahy dia anaty Hébreux toko 13:25 mivaky toy izao hoe Jesosy Kristy no tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Zavatra rehetra izay vitan'Andriamanitra taloha mbola vitany ankehitriny ary mbola vitany amin'ny ho avy. Ny heriny tsy miova, ny fomba fisainany tsy miovaova, izy tsy miova fa mbola mitovy hatrany. Na tahaky ny ahoana zasy ianao, na miovaova hevitra tahaky ny ahoana zasy ianao, na maditra tahaky ny ahoana zasy ianao, na be fahotana tahaky ny ahoana zasy ianao, dia mbola nitiavina ary mbola tsy miova izy ny amintsika sy ianao. Anatin'ity teny ity dia te ampahery anao ary te anentana anao amin'ny miverena amin'ny Kristy raha vahosoana miverena ao aminazy. Tahaka ntsika sy ianao tamintsika tsy ianao tsy mbola nafantatra anazy taloha, mbola nandefa izy olona, nandefa izy teny, nandefa izy situation izay nampiovanao na tonga anao zanak'Andriamanitra ankehitriny. Ary izany no nahazo rerany taritiny ianao no ny fitiavany, satria tsy tiany very ianao fa tiany voavonjy ry zana amin'ny malala. Tenefitsika indraindray androany amin'izao fiainana maha-kristiana dia miovaova hevitra, tafalatsaka, tafatsangana, mangatsika, mafana, matimaty. Tsy izany ny ankasan'Andriamanitra fa izay miverena fitiavana voalohany. Ary raha mety tafalatsaka koa ianao aza manamely teny, satria Andriamanitra dia tianao, tsy miova izy, tsy miova izy. Na ianao feno loto aza mbola tiany ary mbola hafatra ho anao matoy izy androany mbola mampiteny hoe tiany ianao ka miverena dia mbola tiany ianao raha vavosana. Raha mbola velona tokoa ianao dia mbola misy ny fanantenana ho anao ka miverena amin'ny Kristy. Aza mety homenatra ny amin'ny zavatra mety tenin'ny olona sy zavatra niseho tafiangonana iray mety nisy ianao nentina tonga anao miala, fa miverena ianao satria eo mahatsara anao, eo anatrehan'Andriamanitra mahatsara anao. Ilaina ilay firaisana miaraka amin'Andriamanitra, ilaina ihany koa ilay firaisana miaraka amin'ny fiangonana ahafahanao voatohana tsara ka dia mandroso ankery miaraka amin'ny Kristy. Tsy miova ny tompo haverikany, tsy miova izy. Tianao izy omaly, tianao izy androany ary mbola tianao izy mandrakizay. Fa fotoana an'izao ny arena sy ny trésor rehetra dia ho anao izy mankatoa sy manatanteraka ny sapo Kristy amin'izao ka miverena dia tiavo izy. Iverina ny amin'ny antony hoe tokony hisaorana an'Andriamanitra sy dia fa mety hoe nandalo kristianina tafatsangana ianao nefa nandalo olona be dia tafalatsaka. Mety nila nandalo tamin'izany tafalatsaka izany ihany koa ianao mba ahafahanao tena tsapa hoe eo amin'Andriamanitra mahatsara ny fiainanao. Fa aza very izany situation izany manjaka kokoa fa tsy ireo ilay Andriamanitra goavana izay mbola nanangana anao. Aza misalasala intsony raha ianao izany olona izany miteny hoe tena tsapako hoe tsy mety raha tsy amin'Andriamanitra, tena tsapako hoe ratsy ny fiainako tsy miaraka amin'Andriamanitra. Raha ianao izany olona izany androany dia miteny anao Andriamanitra miverena aminazy efa miandry anao izy. Roviana ihany ianao vao avy ry zanako izy. Miverena ianao. Amin'ity volana fisaorana ity dia miverena ianao ampisaorana tanteraka amin'Andriamanitra sy mbola tiany vonjena ianao, mbola ho tiany avahana ianao, mbola tiany hatsangana ianao. Andriamanitra dia tsara. Izy dia tsara ary mamela helika amin'ireo izay mangataka famelan-kelika ka miverena ianao. Toizantsika hatrany ny ten'Andriamanitra ao anatin'ny Filipiana toko 4:9 ka hatramin'ny 7 mivaky toy izao hoe aza manahy na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mampiny fisaorana no entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo eo amin'ny Kristy Jesosy. Inao izy nilazany eto, na inona zavatra mety hatrehantsika, na inona dia aza manao izy fa manantona ny fivavahana, fifonana ary ny fisaorana an'Andriamanitra. Fisaoran'Andriamanitra dia zavatra dia lehibe izany. Misele izany hoe manisy tombo-kase amin'ny fangatantsika rehetra amin'Andriamanitra ny fisaorana, satria ny fisaorana manetsika ny fony. Araka nefa nampanariny mpanofon'Andriamanitra tamintsika moa deux ala de cela dia milaza hoe ny fisaorana dia tombo-kase ho an'ny fitahiantsika avy amin'Andriamanitra.
tain'Andriamanitra ianao ara-bola, tain'Andriamanitra ianao ara-batana, tain'Andriamanitra ianao ara-panahy, tain'Andriamanitra ianao ara-pahasalamana, tain'Andriamanitra ianao amin'ny fomba rehetrarehetra tsy amin'ny tany saiko eto. Dia mahaiza misaorana azy mba ho hitafatoetra eo fiainanao zany fitahiana zany. Fisaorana koa dia araka nyity teny ity dia ny hoe miaro ny fotsika, ny fisaorana ataontsika an'Andriamanitra dia mitondra fiadanana ho antsika ianao, fiadanan'Andriamanitra, tsy fiadanana tahaka ny fanomezana zao tontolo zao, fa fiadanana nomen'Andriamanitra izay mihoatra ny fahalalana rehetra, izay iaro ny fotsika sy ny hevritsika. Imagine eo fotsiny ary zaraiko amintsika hoe misy situation anankiray mety manakitaba ny saintsika sy ianao ary haitsika ohatra amin'izao hoe sarotra lafo ny vidim-piainana, niakatra ny vidim-piainana, tena mitotototo ianao à gauche à droite, ahoana ihany no ataoko, ahoana ihany no ahafahako ny tafajoro, ahoana ihany no ataoko hananganako an'ity zavatra ity. Dia ozy Andriamanitra hoe eto miteny eto dia milaza hoe aza manahy na inona ozy izy. Fa aoka amin'ny fivavahana zavatra tena ilaintsika sy ianao zany ama-kristiana mivavaka amin'Andriamanitra isan'andro, mivavaka aza mitsahatra ozy ny teny. Ary amin'ny fifonana mifona aminazy satria ny hevitra mampisaraka tsika sy Andriamanitra dia ny fahotantsika ihany, fa mahaiza anao miverina amin'ny fifonana ny amin'ny zavatra pentina kely aza nataonao, mahaiza miverina amin'ny fifonana. Ary reto hoe mamby ny fisaorana no entinareo ny fangatanareo amin'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetrarehetra. Akalazaiko anao tao dia fisaorana zavatra lehibe, tombokasy amin'ny zavatra izay angatantsika amin'Andriamanitra. Dia ozy izy ny valin'izay rehetrarehetra zany hoe rehefa misy izay situation izay ka manatona anazy amin'ny fivavahantsika amin'ny fifonana ary amin'ny fisaorana dia ny fiadanan'Andriamanitra, ilay fiadanana tena hoe mampikalma anao, tsisy ahiahy, tsisy tahotra, tsisy ninona, satria izy manome fiadanana. Satria anatin'ny fiadanan'Andriamanitra dia efa assurentsika hoe izy miassure ny fiainantsika, izy mijoro amin'ny fiainantsika, izy ny miado antsika, izy no eo antsika sy ianao, izy no eo aloha antsika sy ianao. Dia ny fiadanan'Andriamanitra ozy izay mihoatra ny fahalalana rehetrarehetra, miaro ny fotsika sy ianao sy ny hevritsika ao amin'ny Kristy. Zany hoe miaro ny fotsika mba tsy ho simba, tsy ho ketraka, tsy hatahotra, ary ny hevritsika mba tsy hiovaova, tsy mba hoe ahoana ary ty very fisainana, fa dia tena hoe miaro ny fotsika sy ny hevritsika ny fiadanan'i Jesosy Kristy rehefa mahaitsika manantona anazy amin'ny fivavahana, amin'ny fifonana sy ny fisaorana. Androany dia te hanentana anao hoe satria Jehovah tsy miova omaly ny eo mandrakizay dia efa niasa izy omaly, efa miasa izy androany ary mbola hiasa izy amin'ny hoavy, ka mahaiza misaotra anazy ny amin'ny zavatra lasa, mahaiza misaotra anazy amin'ny zavatra hoavy sy ny amin'ny zavatra ankehitriny. Inona moa ny antony hisaoranao anazy amin'ny zavatra lasa? Zavatra rehetra nalovantsika sy ianao ozy dia miara-miasa soantsika sy ianao. Mety misy situation mila lalovantsika na tonga antsika takizao androany, mety misy zavatra tokony niseho tamin'ny fiainantsika, coup dur tokony niseho tamin'ny fiainantsika na tonga antsika ohatr'izao androany. Mety misy ihany koa fanantenantsika na projet n'indrandrahantsika tanteraka ka nantoy izao antsika androany. Mety misy ihany koa zavatra nangatantsika an'Andriamanitra na fahasalamana na tolotsaina na fahaizana izay nangatantsika tamin'izany ka mahatoy izao antsika androany, ka mahaiza misaotra an'Andriamanitra. Inona ny antony tokony hisaorantsika an'Andriamanitra ankehitriny? Satria izy miasa, mbola miasa izy. Fofinaina nomena antsika sy ianao zava-dehibe zany, tsy afaka hividy rivotra ianao akory na hoe mividy bobona gazy ça te coûte combien, fa raha tsisy an'iny nga ianao afaka hiaina. Andriamanitra rery zany ny tompony ny aina rehetra, ka hisaora izy ny amin'izany. Hisaora izy ny amin'io maso nomena anao io mba ahafahanao mahita hoe tsara tarehy ianao, mba ahafahanao mahita ny zavatra tsara izay nataon'Andriamanitra sy nomanino anao. Io masonao tsara tarehy izay ahafahanao mamaky ny teny, mba ahafahanao manana fanantenana io. Hisaora izy momba an'izany. Hisaora izy momba n'ity oriny ity, ahafahanao mifofona zavatra tsara, emboka manitra, sakafo matsiro. Hisaora izy momba ny vavanao, mbola afaka misokatra hiteny anazy, hiresaka aminazy, hisaotra anazy. Hisaora izy momba ny sofinao io izay nomeny mba ahafahanao mbola heno ny teniny, mbola ahafahanao areny ny hira fankalazanao azy. Hisaora izy amin'ny tananao io, hisaora izy amin'ny tongotrao io, hisaora izy amin'ny tova rehetra izay anananao, izay mifonctionne tsara mba hoe sava ianao, mba fahasalamana ianao. Hisaora izy noho ny amin'ny zavatra rehetra. Izay ny tena sitrapony.
Fataringefa tsy ny olona rehetra manana maso mahita, tsy ny olona rehetra manana vava afaka hiteny, tsy ny olona rehetra manana sofina afaka hiaina, fa ianao nomeny an'izany privilège zany mba ho complet tsara, ho voninahitry ny anarany ka misaorana azy. Inona koa moa mbola be da be moa zany ny antony tokony isaorantsika anazy indrindra amin'ny ankehitriny. Ny amin'ny vavaka zay asandratsika dia tena valiany, ny amin'ny fanantenantsika dia tena mivokisany tokoa, ny amin'ny etaetantsika dia tena mifenony tokoa. Betsaka loatra misaorana azy. Tsongotsongony kely zany meko anao zany fa ianao mandinihy lala hoe inona zavatra ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao ka mahaiza misaotra azy. Ary isaora aminazy koa ny amin'ny ho avy. Fantany fa Jesosy dia efa nametraka araka ny teny voalohany teo Averikany hoe ny zavatra efa nanao zava-mahagaga ianao izy dia ny zavatra efa voakasatra amin'ny ely sady matoky no marina indrindra. Andriamanitra efa nikasa zavatra tsara ho antsika hatr'izay ary mbola misy planina izay nomanina antsika à chaque étape. Misy zavatra efa nomanina antsika, promesse efa napetrany eo antsika. Ary izy Andriamanitra matoky tsy mivadika amin'ny teniny izy fa anjaranao no midéclencher izany promesse zany amin'ny lalan'ny fisaoranao an'Andriamanitra. Ka isaora izy amin'ny fonao, isaora izy amin'ny herinao ray manontolo, isaora izy amin'ny fanahinao, isaora izy amin'ny mombanao mihitsy. Tsara loatra io tombontsika io ka mendrika isaorana sy ankalazaina mandraka riva. Raha ianao mandinika hoe izy tsika sy ianao ty fa ny tiavin'Andriamanitra, izy tsika sy ianao ty tsisy dikany eto amin'ity tany ty, nefa dia misy dikany be ao anatrehany. Sans rien, sans valeur, nefa mbola nomeny valeur, mbola nicouronneny amin'ny gloire, mbola napahiratiny amin'ny voninahiny, mbola nisafidiany ho sirany zao tontolo zao, mbola nisafidiany ho fahazavana zao tontolo zao, mbola nisafidiany ho zanany malala hiara-njaka aminazy eto amin'ity tany ity, mbola nisafidiany ho ny zanany mpandova ny héritage rehetrarehetra izay ananany. Ka androany mananana antom-pisaorana an'Andriamanitra. Ivavakantsika ho an'ny alina dia isaotra an'Andriamanitra any amin'ny teny rehetrarehetra androany dia misy hira zay ho avy avy eo hoe tsy irerentsony. Ary manasanao hoe Araho zany, ijereo tsara itony kira. Tsy irerentsony mantsy zao sy ianao satria manana anazy. Ary salanitra, zany hoe sambatra, tretrika, ravoravo tsika sy ianao manana anazy. Salanitra izay manana anazy. Tsy mandeha irery, misy mampahery, tsy mba ho very, fa mahita raha mijery, satria efa izy manazava ny lalantsika, satria efa izy miroso eo alohanantsika, andravany totoana rehetra. Ka andaontsika aisaotra anazy ary mampahery anao anatin'izany mahaiza misaoran'Andriamanitra mandraka riva amin'ny fotoana rehetrarehetra fonfo ankalazao izy, fonfo honoreo ny anarany, fonfo ajao izy, fonfo dia tadidio daholo ny fahatsarany. Fantary fa ny chaque journée tsy akiza, tsy hoe efa azo zany, fa izy no hanome an'izany mba ho hoe fitahiana antsika amin'ny fiainantsika sy ianao. Ka andao isaotra anazy asandrata ro feonao. Rahay mbola mankasitraka anao indrindra ny amin'ny fotoana androany, mbola faly amin'ny fonay ary tena hoe faly izay satria miasa tokoa ianao. Mankasitraka ny amin'izany secret nomenao anay zany dada ary misaotra anao ny amin'ny fiadanana rehetra izay efa apetraka ao am-ponay izay hiaro ny fonay sy ny hevitra rehetra ao aminao noho ny amin'ny secret izay nomenao anay. Androany tompo dia ampianaratra an'izay mba hivavaka isan'andro tsy mitsara, angataka ny hevitra ao isan'andro, isa-tsegondra, isa-korany amin'ny zavatra rehetra izay ataonay na décision izay raisinay isan'andro. Ampianaratra izay hifony eo anatrehanao ihany koa rehefa misy tsy mety ataonay. Ampianarany koa izay isaotra anao mandraka rivany amin'ny zavatra rehetra izay ataonao amin'ny fiainanay, satria tsapanay fa tsy noho ny aminay fa noho ny aminao sy mahaiza azy ianao. Mankasitraka ny amin'ity androany ity satria mbola nampaheranay ianao nilaza fa tsy miova ianao maly ny ary mandrakizay, ary mbola mitarika anay hatrany ao anatin'ny sitraponao, mbola mitarika anay hatrany alala mihoatra momba anao mba fananteny hoe azoto tafatoetra eo anatrehanao. Misaotra tombo antsiray avy izay nikasihanao androany amin'ny lalan'ity teny ity ary mankasitraka sy fantako fa ianao niasa sy anamboatra ny fony tsirairay avy. Androany dia apetraka fenam-pelantananao ty aly ty mba ianao mihitsy niaro anay tsirairay avy
ina mety asa zay niketrehany favalo amelezana anay sy fitaovam-piadiana zay nomaniny hoe amelezana anay dia inona fa tsy ambina tsara vavafany satria ianao ilay Andriamanitra mahery le tilikambo mahery no miaro anay. Misaotra satria mbola miaraka aminay ianao ary misaotra sahady satria mbola foazao indray zay raha pitso maraina raha araka ny sitraponao ka mbola ahafahana mifandray aminao mivavaka ary ampatsivanay foana tompo amin'ny fotoana rehetra ny amin'ny fahaizana misaotra anao ny amin'ny fahaizana mitodika aminao sy ny fahaizana miaraty miaraka aminao. Mankasitraka dada. Amen. Amen. Dia iany tokoa fahasoavana sy fandrapona naraka antsika amin'ny andro rehetrainantsika ary toetra trano Jehova andro lavintsika sy ianao. Amen. Veloma daholo tompoko. Sula